dia faly miarabantsika rehetra indray izay mandre izao afatra ny tenin'Andriamanitra izao. Androany ny tenin'Andriamanitra izay hojerevantsika, izay angalantsika lesona dia mahakasika ny lehilahy anankiray izay antsoina hoe Abela. I Abela dia nanana toe-po, toe-tsaina tena tsara, alaina tahaka, tena tsara ianarana. Ao amin'ny Hebreo 4:12 ny 14 dia fombaran'ny tenin'Andriamanitra hoe finoana no nanateran'i Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara noho ny any Kaina. Ny an'i Abela zany dia izao ny azy ny toe-pony sy ny toe-tsainy hoe ho an'Andriamanitra, Andriamanitra lehibe izay ny finoany, Andriamanitra mpanjakan'ny mpanjaka, Andriamanitra tompon'ny tompo, Andriamanitra nahary izao rehetra izao. Ka rehefa hoe hanao fanatitra izy ho an'Andriamanitra lehibe, ho an'Andriamanitra mpanjaka, ho an'Andriamanitra tsara, ho an'Andriamanitra fitiavana, dia nataony tsara, nofidiny mihitsy izay tsara, nofatenany mihitsy izay tsara, satria ho an'Andriamanitra no nanaovany azy. Ka ho antsika ihany koa tena fianarana sy lesona lehibe, andao tena ianarantsika mihitsy izay hoe rehefa misy zavatra ataontsika ho an'Andriamanitra dia ataontsika mba hianatra ny Abela hoe ho ataontsika tsara, satria Andriamanitra lehibe, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra be famondram-po, Andriamanitra mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo no anaovantsika azy, dia ndao ataontsika tsara. Na inona ho ataontsika ho an'Andriamanitra, na mira fiderantsika, na mamaky baibolitsika, na miaino ny tenin'Andriamanitra, na mamonjy fiaramiangonitsika, eny fa na manome fanatitra tsika, na mitory ny filazantsaritsika, na manao asan'Andriamanitra, na manohana asan'Andriamanitra, izay rehetra ataontsika hoe ho an'Andriamanitra dia ndao hianatra tsika, tena ataontsika tsara zany. Tsy tiantsika mihitsy tsika hanao ohatra ny Kaina izay azo lazaina hoe toa nanao zarara nanao ihany rehefa jerena, satria tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny fanatitra izay nataony. Tsy tiantsika izany hoe manao zavatra ho an'Andriamanitra dia manao amin'ny fahazarana fotsiny, zarara manao, fa andaontsika tena hianatra ny Abela. Na inona ataontsika ho an'Andriamanitra, na inona ataonao ho an'Andriamanitra, rehefa hoe ho an'Andriamanitra dia miezaka tsika manao izay tsara, eny izay farany tsara indrindra mihitsy raha vitantsika, izany hoe tena mifotsika rehetra. Ary ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe na inona ataonareo dia ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'ny tompo, fa tsy ny ho an'ny olona. Ny hoe manao amin'ny fo dia manao tsara. Ka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra, ary ny tompony hitantsika ndaontsika hiova aka ny toe-tsain'ny Abela sy ny toe-pony Abela, hoe rehefa hanao zavatra ho an'Andriamanitra, na inona ataontsika ho an'Andriamanitra dia ataontsika tsara, ataontsika amin'ny fotsika rehetra. Ka dia mirary ny fahasoavan'Andriamanitra ho antsika rehetra tompoko, ho tahian'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Veloma tompoko.